tolotra manakariva ho an'ilay iray nahary ny lanitra sy ny tany ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavany amin'ny alalan'ilay zanalahy tokana dia Jesosy Kristy dia tobany amponao ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsy hampafiadanana ianao izany fiadanana izany dia tonona ho amintsika tsirairay avy. Angasitany ianao manaraka ny fandarana ary mirary ianao mba azo fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina ka ho takatra ny teny ary hitondra hanavaozana eo amin'ny fiainana izany. Ny zanak'olombelona zany na iza rehefa mifoka n'ilay fofinaina mahavelona dia mifandray amin'ny bary. Fa ity tontolo ity kosa dia mamitaka ary mametraka filana izay ahatonga ny maro tsy atsapa lay tena fitahiana nomeny bary. Anika mamily ny fomba fisainana sy ny fomba fijery amin'ny rehaka izao fiainana izao. Ny tena fototry ny olana izany dia ny fenitra napetraka ity tontolo ity, izay io ny fenitra iezahany rehetra mba ho azo izay zavatra iray ihany. Fa ny endrika ivelany samihafa. Raha miresaka savony isika dia ny savony anie dia amin'ny teny vahiny no iresahana azy réaction de saponification io, zay ny anaovana ny savony. Fa lay manova ny endriny, ny lokony, ny fofony sy ny boaty dia iny mahasahirana ny maro. Fa ny fanaovana ny savony dia réaction de saponification. Dia zay mampatonga ny hoe niary ny tiako dia sa ohatra ny hoe samy manana ny inona ny rehetra, samy manana ny eritreritry sy nefa savony ihany io. Zay zany zay fenitra ity tontolo ity izay mamaritra ny fomba fijerin'ny olona dia izay koa ny hamarita ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary eo no tena olana. Ny fiainana ara-panahy zany tsy inona fa io fiainanao andavanandro io, tsy hoe hitady fanahy izy na izy io fanahy io efa nomena izy io. Fa izao tsy afaka miasa noho izay fomba fijery napetraka ity fiarahamonina ity, anika rehefa misy rafitra hovan'ny fiarahamonina dia manaraka an'iny ihany koa. Takan'izay ny olana tanora tsy dia hoe manana olana izy akory, fa le tendance izay miovaova dia reny mandrafitra ny fomba fijery. Ary zay mampatonga ny hoe atao zany izay tsy hatonga an'io firaisana amin'ny Kristy io. Fa raha vao tanteraka io dia hisy hery lehibe ary zavatra goavana no iseho amin'ny fiainana zanak'olombelona izay tsy tia ny mpanjaka an'izao famaizina an'izao hitranga izany fa mbola izy no tia ny fe an'ity tontolo ity. Andenge anjerentsika ny teny ao amin'ny Jaona toko 10:10. Dia zao no voalaza ao amin'ny Jaona toko 10:10. Eto zany zao dia manao fanoharana ny amin'ny voaloboka zany Jesosy. Andiny voalohany, izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpanamboatra, ny sampany rehetra ao amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba ho tonga bebe kokoa. Ity fanoharana ny amin'ny voaloboka ity dia samy mahafantatra isika fa ny voaloboka dia any amin'ny rantsany no mamoa, ka arakaraky ny andratsanana ny voaloboka dia mamoa be izy. Raha toa zany tsy rantsanana mihitsy io voaloboka io dia kely ny voniny, fa arakaraky ny andratsanana azy dia mamoa be izy. Ary tsy vitany hoe mamoa be izy fa mety tsara ny vonin'ny voaloboka izay rantsanana. Izay sary anohitra apetraky ny teny izay hoe miteny zany Jesosy hoe izy ny voaloboka, rehefa dia isika ny ambara hoe sambany, rehefa mifandray aminy zany isika dia izao andray ilay tsiro zany avy amin' Jesosy izay anovan'ilay fomba fijery izay no ajambain'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Ka raha miresaka fandratsanana izany dia tsy inona ny fandratsanana fa izao amin'ny mampanota antsika dia ao anatintsika ny fironana anota. Ary io fironana anota io dia mirongatra izy io rehefa eo anoloan'ny fakapanahy. Dia izao zany
ireo lazaintsika olana rehetra ireo zany raha to ka any amin'ny tontolo ny fisainantsika ray manontolo dia olana izy io ary sarotra amintsika mihitsy ny ife ary zay ny antson'ny Kristy mba ho amin'ny firaisana io dia zao nge nyteneniny ao amin'ny 14 ao amin'ilay Jaona tonga dia 20 io tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Lay pakafana matanjaka be. Jesosy Kristy rehefa avy ny fadianina 70 andro 70 alina dia zao tamin'ny pakafana. Jesosy tsy makafana zany fa mpanjakan'izao famaizinan'izao no makafana. Ary io fangalan'ny fanahy io ny tena olona antsika fa raha tsisy eny fakapanahy tsy misy ny olana. Ianao zany zao raha apetraka any amin'ny toerana anankiray izay tsy misy ninina manana olana ve? Tsy misy olana. Fa raha vao misy zavatra hita amin'ny masonao dia iny manahirana. Tahaka ny hoe andeha hanao vakansy tsika dia zao efa misy fiara miandry ao. Efa misy fiara nomanina moa marimarina kokoa. Io fiara io zany tsy hita amin'ny masonao fa samy mametraka amin'ny fiara izay any an-tsainy ihany. Dia rehefa tonga ny fotoana dia tonga le fiara dia efa reo le fiara fa sprinter phase 3 ny hitanao eo fa ao ambadika eo misy fiara hafa fa tsy hitany masonao. Dia efa faly ny rehetra ainy ao ambadika eo Mazda. Fa reo ny andehanana sprinter phase 3 sy Mazda fa tonga dia efa miparitaka ny rehetra. Le fiara nefany samy reo no antonona ny rehetra. Fa ny olana zany zao dia iza ny hitaingina Mazda ary iza ny hitaingina sprinter phase 3. Zany ane no mifehantsika io olona lamina tsara ny ainga teo tsisy naino vao nisy safidy an'ilay fiara dia naninona kiro satria tsy betsaka ny tsy anaiky an'ilay hitaingina ny Mazda. Zany hoe zao zany lay fifehezany ty tontolo ty fisaina no miteraka ny olana. Rehefa misy zavatra hitan'ny maso zany dia eo zany no sahirana. Ary zay mahatonga an' Jesosy raha vao tsy miaraka aminy ianao dia lay fenitra napetraka ty fiarahamonina ity ifehezana ny fisainana io ny tena miteraka ny olana. Ary zay mampatonga azy miteny hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahefa na inona na inona. Raha ity tontolo ity zany no mife dia tsy mahefa na inona. Ary zay mampatonga ny hoe resantsika teto ny finoana. Ny finoana zany tsy amin'ny zavatra hitan'ny maso fa amin'ny zavatra tsy hitan'ny maso. Ka raha miresaka zany Jesosy io fiarahana amin'ny Jesosy io dia izao tsy hitan'ny masontsika izy. Iza nefa nahitan'i Jesosy fa izao ekenao amin'ny ampianarana anao dia hoe misy zany Jesosy zany. Dia raha ho an'ny kristianina raha hoe niakatra ho any an-danitra izy dia ny Baiboly mazava tsara fa izy mipetraka ao an-tanaka av'Andriamanitra ray sy tonga hoe aizy fa mazava tsy resahana le izy. Kanefa ny soatra masina dia miresaka hoe any amin'ny efitra masina indrindra izy. Fa ny rehetra fotsiny dia miteny hoe any an-danitra any izy. Fa efa mazava na ny Baiboly ary dia mamaritra mazava fa ao amin'ny efitra masina indrindra. Misy asa ataony ao mbola manohy ny asany zany. Dia io asa ataony io dia ny famelan-keloka. Ka izao ao amin'ny Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra io. Ny hevitro ny famelan-keloka dia izao ny mpanota anankiray raha tonga amin'ny fibebahana marina na inona nena zany fahotana vitany na inona nena eloka nataony raha rehefa tonga amin'ny fibebahana marina ny mpanota anankiray ka miaiky ny elona dia ny zavatra hitranga eo amin'ny asa ataon'i Kristy amin'ny efitra masina indrindra io dia ny famelan-keloka. Ka le famelan-keloka ho atao dia izao fikosehana ny fahotana mihitsy. Zany hoe zao zany hitantsika teto fa ny zavatra rehetra dia voarakotra ao amin'io atodohantsika io. Ao amin'io atodo io mantsy tsy hoe misy an'io zavatra hitan'ny masontsika io kaodiny ao. Raha manontany ianareo zany zao hoe inona ny lokon'io rindrina io dia amaly ianareo hoe fotsy. Fa tamin'ny fomba ao ny ilazanareo fa fotsy io dia ny fomba nampianarana. Fa raha tany amin'ny voalohany ka nampianarana hoe tsy fotsy io fa natao hoe mavo dia hiteneny hoe mavo io raha zay no nampianarana azy. Dia izao zany kaodiny ao dia le kaody tsy inona fa ny teny zay nitenenana azy. Tsy misy ravina ao an-tsainao fa rehefa mahita ravina ianao dia ravina io. Ka eo indrindra izay kaody izay
izay no amlina ny fomba fisaina sy ny fomba fijery io amin'ny alalan'ilay filana satria efa tafapetraka ilay teny hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ninona fitiavana an'Andriamanitra dia lasa firaisana amin'iza zany zao ny tena mife dia ilay firaisana amin'ity tontolo ity izay tsy afaka mampiasa an'ilay finoana dia ny tsy hitany maso ka ilay asa tanterahan'i Kristy amin'ny efitra masina indrindra zany izay mamelako dia tokony ino zany zao ny mpanota rehetra izay tonga tamin'ny fibebahana marina sy vekekeloka fa voavelana inona ny eloka dia aoka hiaina amin'izany voavela eloka izany ka izao raha misaraka amin'ny Kristy tsy azo izany satria atao mihitsy ny tsy azahoanan'izay mba tsy hatanteraka nyity teny ity izay ampiasain'ny rehetra ampiasain'ny fotsiny fa tsy azo ary izay mahatonga hoe tsy mbola tena miseho ny vokatry ny finoana sy ny tena fivavahana dia izao no ambarany ao amin'ny 7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko io zany zao ny fepetra raha maninona hoany raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia verenantsika kely ilay hevitry ny finoana ny finoana dia azo avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'izy avy amin'ny Kristy dia eto zany raha vao azo zany zay dia miseho ilay tena heviny raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko zay vao miresaka nyity manaraka ity dia izao ny teneniny dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany mangataka foana ny rehetra zany zao fa tsy mety maninona le izy tsy mety tonga satria tsy ho tonga na oviana io raha tsy tafapetraka aloha la inona firaisana amin'izy Kristy ary ny mivavaka izany dia nambara tamintsika fa tsy ny filanao efa fantany mombanao fa eno izy ka ny atao hoe mivavaka zany dia mihaino ny feo an'i Kristy dia nambara tamintsika teto fa mifandray mivantana ao amin'ny saina Kristy ary miresaka mivantana aminao izy ao amin'ny feo fieritreretanao ao fa tsy eno io raha vao tsy mifantoka ianao raha vao tsy vezina fomba fisainana dia tsy eno io ary zay mampatonga ny hoe mankany am-piangonana ny kristianina fa izao rehefa miverina avy any izy inona no miseho aoka zany ho fantatrao ary tokony ho azonao fa rehefa niaona tamin'i Kristy ianao ary nandreny feony dia voalohany indrindra aloha dia ahatonga anao atsapa mampanotanao ary ino fa Kristy efa nanaiko faty amonjy ary anovany zany hoe ny fiainana kristianina izany raha enony zany dia anova tanteraka ny fomba fiainana ka izao io firaisana amin'ny Kristy aloha ny katsao voalohany indrindra ny atom-bavaka nambarantsika teo fa fihetsem-po ny ankamarony izay tsy tonga amin'ny tena fenitra satria ny fihetsem-po mantsy kitihana fotsiny araka nambara io zany ianao raha mijery hoe ry ohatra mety tsy indray le izy fa ry indray ny mety tsy indray le izy fa ry indray no izy zay ny mametaka atsika ka izao lay firaisana amin'ny Kristy dia voalohany indrindra ny fanokananao tena Kristy nge rehefa nifandray tamin'ny ray izy nge rehefa mivavaka fandray tamin'ny ray dia izao nakany an-tany foana izy inona zany zao ny tany foana atsika amin'izao tsy hoe andeha ho any ananiny fa ny tany foana dia tsy inona aloha fa mamafa ninona efitra mibahana rehefa tsy fahafahanao zay tsy ho lasa tany foana io araka nambara eto foana rehefa mikipy maso ianao indivavaka makaiza amin'ny fisainanao rehefa mandoalika ianao makaiza amin'ny fisainanao iny zany ianao ihany mamaritra an'izay fa tsy ny hafa tsisy afantatra n'izay ao an-tsainao ao fa izao kosa izay zavatra eritreretinao saintsainao mamaritra ny zavatra rehetra ka ilay fahazavantsaina izay omeny Kristy dia hamafa tanteraka ny fiheveran-diso ao anaty mba hahafahany voninahitry Kristy iseho eo amin'ny tompo tsaro ampahafantarinao an'ilay androany izay ilainay dia ny iray aminao sy ny toeran'ny teninao atomponay ataovy aminay zany ho voninahitry naranao
Andriamanitra rainay io, tianay tokoa ary fanirianay ny toetra eo aminao, ka dia omeo fananao masina izay mba ahafahanay manokana fotoana ianarana ny teninao, ka hitoetra ao aminao izahay, ka ho tanteraka aminay ny teny fikasana izay nataonao fa izay angatahanay dia ho tanterahanao. Anaran'i Jesosy angatako fotoam-bavaka izany. Amen. Dia hitoetra ao am-ponay ianao Jesosy, fa ny rehako zao tontolo izao mbola mifeno fisaina ary mandiso ny fomba fijerinay izay fantoka amin'ity tontolo ity, hany ka tsy afaka mampifantoka amin'ny fijerinao aminao izahay. Avao izany fisainana izany, ary aoka ilay hery ny fanainao masina no hanome hery anay ahafahanay hanohitra ny fakapanahy-ratsy rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonana ny vavaka. Amen.